mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alahady ity. Falianao anay hatrany ihany koa ny mitondra ny ten'Andriamanitra ho an'ny isa-tokantrano tsirairay avy eto. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka sika. Andriamanitra tsara indrizan-danitra tolotrainao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra misaotra anao izay fa mbola nomenao izao tombontsoa lehibe izao indray dia ny teninao irinay tokoa ianao to mahiasa ao am-ponay sy ao an-tsainay ka ny teninao izay ho raisinay anio anay atonganay atoky anao lehibe kokoa indrindra ny amin'ny teny fikasanao sy ny fitantananao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao fihaonana tany Galilia. Ny Jaona toko faha 1:20 no atondresaka. Ny tanjon'ilay filazantsara no mamarana ny Jaona toko faha 20. Raha ny lojika dia ao no hamaranana an'izany saingy mbola misy toky anankiray fanampiny miatomboka amin'ny fiverenan'ny mpianatra sasany tany Galilia ny toko faha 1:20 ary nanosokevitra ny andaniana alina anankiray mihitsy teo amin'ny farihy Petera toy ny hoe niverina ny andro fahiny ary niverina tamin'ny asa fanaony ireo mpianatra dia ny fanaratony izany tsy nahazo ninonina nefa izy ireo tamin'io alina io. Noho ny maraina dia nisy olo tsy fantatra anankiray teo amoron-drano nilaza tamin'izy ireo mba handatsaka ny aratona any amin'ny ankavanan'ny sambo kely. Rehefa izay dia nahazo trondro betsaka izy ireo ka tsy voasariny mihitsy aza ny arato tahaka ny tamin'ny ny andohan'ny asa fanapon'izy ireo niaraka tamin'i Jesosy izany. Nahafantatra an'i Jesosy avy hatrany Jaona ka nilaza tamin'i Petera izay nitsambikina ka ao anaty rano ary nilomanina keny amoron-drano. Nametraka fanontaniana telo tamin'i Petera Jesosy mahakasika ny fitiavan'ny tompony avokoa izany. Talohan'ny nanomboanan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia ny tompo teny mafy i Petera fa afohy ny ainy ho an'i Jesosy mihitsy izy. Tamin'izay nolazain'i Jesosy mialoha fa kosa no nasongadinan'i Petera tamin'ity izay andazy ny telo. Tsy ny tena ny fihaonana tany Galilia ity fa i Jesosy tozy hoe tompoko ianao mahalala ny zavatra rehetra fantatrao fa tianao aho. Misy olona sasany milaza fa ny mahatohateny hoe agapao izay midika hoe tia no ampiasain'i Jesosy raha nanontany Petera ary Petera kosa dia namaly mandrakariva tamin'ny mahatohateny fileo izay midika hoe tia saingy maneho fitiavana namana fotsiny izany. Izao ny tian'izany ambara tsy natanteraka n'ilay karaza-pitiavana ambony kokoa Petera. Raha ny marina anefa ny valiten'i Petera dia nifantoka tamin'ny fanetsetena tao an-tsainy mandrakariva ny tsy fahombiazany ka izany no nampiasany tamin'ny mpanetsetena ny fiteny somary malefaka kokoa satria tsy sanilaza zavatra rehetra momba ny tenany izy. Tsapan'i Jesosy izany fanetsetena izany ary toka zava-dehibe teo amin'ny famerenana amin'ny Petera ho amin'ny asa fanompoana indray izany. Tsy salasalana fa anankiray amin'ny toetra tsara indrindra ho ety manompo ny fanetsetena satria Jesosy no manjary ifantohana fa tsy ny tena. Ny famerenana amin'ny Petera amin'ny laoniny sy ny anjara asany amin'ny mampitarika azy tao amin'ny fiangonana voalohany no pirofo goavana indrindra fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ho sarotra kokoa ny hanazava ny toerana manan-danja izay notana amin'ny Petera raha toa Jesosy tsy namerina azy indray ho amin'ny asa fanompoana teo mason'ny mpianatra hafa. Irina ihany koa isika dia anana fitiavana izay tombo fanetsetena tahaka ny Petera ka mety tsy ho tanteraka androany fa arakaraka ny ifandraisantsika amin'ny tompo Jesosy dia hitondra hery vaovao amin'ny mpiarabelona rehetra amintsika ny isika. Amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona izany. Irinay tokoa izay mba hitombo finoana, hitombo fahalalana, hitombo fanetsetena tahaka ny Petera, ampianaro ny amin'izay mbola tsy hainay izay ka aoka ianao tompony ho anamboatra anay hatrany. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.